Tokatrano 10,000 no sitraka branchement mora eto Antsirana ary hoe zany ny ametraka izany ao anatin'ny 3 herinandro hoy ny gouverneur ny faritra Diana Tasianora Kotomanga. Ny raha tsapa mbola somary tsy dia mavitriky loatra atsika, indrindra atsika zay manana fahasahiranana amin'ny lafiny fahazahoana jiro zay. Tsisy zavatra atao ratsika eky satria efa Banque mondiale izy tegnany mihitsy no avy io Banque mondiale ny fitaovagna rehetrarehetra efa pare efa vono ary raha mitanjogno ato agnatin'ny fotoagna fohy izany hoe 3 herignandra tokony efa tafapetraka io branche mora io. Fa misy ny miankigny amin'ny fanjakagna, miankigny amin'ny entreprise, fa misy ny miankigny amintsika. Ke ny raha hita ato ny avy amintsika fony maela izy izy koa mavitribitrika atsika malaky avy amintsika le jiro. Ke magnentagna atsika jiaby. Rehefa mahatsapa anao fa mahafeno fepetra dia miavia agny amin'ny Jirama magnefa le 30,000 ariary ahafahanao mahazo an'le branchement mora fa efa nampagnantegna Banque mondiale fa ny fitaovagna jiaby dia efa vono fa miambigny atsika fo. Tsara ny manamarika fa ireo olona marivo ihany no misitraka ity branchement ity araka ny fagnazavagna hatrany ka vola mitentina 3 alina ariary no alohan'ireo izay manam-pagniregna hisitraka azy io ary toeragna misy potony jiro latsaky ny 5 metatra no afaka misitraka izany hoy ny directeur régional de la Jirama Randimsoa Jean Théophile. Efa nisy fagnentanana natao tagny amin'ny fokontany tsiraikaraiky dia nentanigny atsika tamin'izay agny amin'ny fokontany misy fiche finoagna dia alefa ny fokontany mandeha amin'ny Jirama midigny magnano devis Jirama boka io suivant izay fiche tonga aminay ao dia après an'izay zegny informe hoe ampitaigny amin'ny mpangataka fa hoe efa pare ny devis dia tonga izy. Raha ny saran'le branchement zegny tegna natao ambany faran'izay ambany satria 30,000 ariary fo no efa matafiditra jiro ary ny distance maximum zegny aminazy io 35 mètres. Ny branchement classique taloha le natanterahany Jirama zegny 20 mètres 25 mètres izy efa eo amin'ny 1,700,000 ariary. Nefa zao zegny 35 mètres 30,000 ariary. Be zegny ny avantage azon'le vahoaka amin'izay zay zegny natonga izy hoe karazany fagnampiagna ny fanjakana zegny zo ho an'ny vahoaka malagasy. Fa izy zegny limité à 5 ampères. Zay fo zegny tsy itoviana. Et que 5 ampères c'est tonga niona tamin'ny gouverneur ny faritra Diana Tasianora Kotomanga sy ny préfet ny Antsiranana Lucien Mananjara ireo délégation avy amin'ny Jirama sy ireo prestataire hiandraikitra ny tetikasa. Nangataka fiara-miasa amin'ny reto farany izy ireo amin'ny fagnentangana atao amin'ny vahoaka tokony sitraka ity tetikasa ity. Araka izany dia itoy manerana ny distrika rehetra ato agnatin'ny faritra Diana ny fanapariagna ity branchement mora izay sitrahan'ny olona marefo herinaratra ity.